androany ny teninao anasitrana fiainana anangana fiainana androany etry nofo atakatra ny saina irehetra ny fanahy etry nofo atakatra ny saina irehetra ny fanahy amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo tsika rehetra mao hoe amen. Fa miakamatsika tsiraray avy indray amin'ity fotoana manokana iarahantsika ity fotoana irehetantsika ara-panahy satria ao anatin'ny vaninandro ny herinandro masintsika ankehitriny. Avy hatrany dia andray ny afatra iarahantsika isika ao anatin'ity herinandro masina ity. Ary etỳ am-piandohana dia te anao fotoana amintsika sady zay hoe ny alakamisy masina dia manasanao zay hiarakitsika fiangonana en ligne moa filaza zao hiarakitsika andray ny fanasan'ny tompo na avy amin'ny fiangonana izy anao na fikambanana izy dia mba samy hiomantsika any tokantrano izay mpanompon'Andriamanitra dia hivavaka ho an'ny divay na ny ranom-boaloboka miankina amin'izay fitazanantsika tsiraray avy ara-panahy hivavaka zay ho an'ny ranom-boaloboka na ny divay ary hivavaka ihany koa zay ho an'ny mofo na communion na biscuit bokotro na mofo dopaina zay fitazanantsika ara-panahy tsy mampaninona fa lay marika hoe isika mahatsiaro an'i Kristy lay fanasan'ny tompo ny alakamisy masina zay ny sarobidy etona zany dia manasanao zay mba hiomana zay mpanompon'Andriamanitra hivavaka dia ianao kosa any tokantrano dia andray antsika tsiraray avy. Raha ohatra ka ao an-trano ny ray aman-dreny dia manasa ny lehilahy na ny ray aman-dreny ao an-trano mba izy no anao ny asan'ny diakona satria ny zany asa zany dia asa mahasoa ny fianakaviana hoe ianao manome ny rano Kristy tsy hoe manome communion na manome le mofo sy ny divay fa manome ny rano Kristy sy manome ny tenany Kristy ho an'ny fianakavianao. Ary raha tena tsarona aralasaka anabavy dia ny endrika fandraisana voalohany dia le fihinanana ny Pasika raha tena tsarontsika tena marina dia ao anatin'ny fianakaviana anankiray taono niaraka ninana. Noho izany dia raisitsika tompo-pahasoavana manokana ny hoe samy ny tokantrano zay vao nisy an'izany teto Madagasikara fa tena hisaorana ny tompo satria ny tokantranontsika rehetra dia mivadika ao lasa tokantrano misy fahamasinana misy an'i Jesosy Kristy. Hiomana amin'izay zany tsika isaky ny tsy hoe isaky ny alakamisy fa amin'ny alakamisy masina izao. Andray aritsika ny tenin'Andriamanitra androany ary raha ohatra ka misy mpanompon'Andriamanitra na misy amintsika katekista na manana faniriana manokana ianao pastora Intso za mba maniry andray za mba maniry manokana anao toroteny ao amin'ny ankonako mandritran'ity herinandro masina ity fa za tsy manana tsy haiko nefa hoe inona ny toroteny hotoriny dia afaka mandefa message privé amiko ianao fa misy toroteny efa vita mandritran'ity herinandro masina ity dia afaka alefako aminao maimaim-ponja ny toroteny zany satria tsy misy droit d'auteur io fa any tompo io. Ary ny tanjona dia hoe isika tsiraray avy na fiangonana izy na fikambanana izy dia andray ara-panahy daholo. Ka raha ohatra ka hoe ianao hoe za pastora Intso mba mila le toroteny mba ho ataoko atao amin'ny ankonako ho ataoko atao amin'ny fianakaviako na hoe ataoko atao am-piasana nefa zay min'io mbola miasa dia taraiky za any amin'ny any am-piasana dia mba any zay manana fotoana dia ampitiavana be no anomezako anao ary reo teboka ny toroteny zany afaka alefako aminao izy rehetra manomboka ny toroteny alatsinainy 9 aprily ka hatramin'ny zoma zany zoma masina afaka alefako aminao maimaim-pona hoy satria veliko ihany hoe ny tanjona dia isika tsiraray avy samy atanjaka ara-panahy. Makao amin'ny pastora Intso Zafy Mandrato ianao dia na raha misy mivavaka amin'ny fiangonana finoana ny manodidina anao dia teneny hoe mba teneny kely pastora anareo mba anome anan'ilay toroteny dia alefa aminao maimaim-pona izany toroteny zany. Androany ary dia andray ny afatra isika andray ny afatra isika ho an'ny andro anio ao amin'ny Matthieu 1:20 andininy 9:20 ka hatramin'ny 1:70 no isotomantsika ny tantara. Matthieu 1:20
Matio fa 1:20 no raisitsika andininy fa andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 1:70 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no niverina maraina ankany an-tanàna Jesosy dia noana. Ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nakeo aminy kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay, dia maina vetivety foana ilay azo aviavy. Ary no nitampianatra dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana reny dia namaina vetivety io aviavy io. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tenobory ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ary rehefa nitafiditra teo akanjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra, dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe izao kosa notany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo zany izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako zany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa zany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara nisaina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika ka nahoana tsy nino azy ianareo. Ary olazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako zany. Fa honao kosa ny hevitrareo, nisy lehilahy nanana zanaka Arola, dia nakeo aminy lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any amin'ny tany mboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho, nefa no ny afaka izany dia nanena izy ka nandeha any. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany ihany koa, ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza amin'izy mirahalamo nanao ny sitrapony rainy, hoy izy lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo, fa mpamoretra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Mianoa hafanoarana hafa koa, nisy lehilahy tompotrano nanao tany mboaloboka ka namefy azy manodidina, dia niady famiazana tao anatiny dia nanao tilikambo, ary dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany zany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa miakaiky ny tao mpahavokarana dia naniraka mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohony ary ny anankiray no vonony, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary no farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity no mpandova, andeha ho vonoitsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy toy ivelan'ny tany mboaloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tany mboaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andriganan'izany olon-doza izany, ary ny tany mboaloboka dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoana. Ny andiny fa 1:70 no tena ifotoantsika androany, na dia lava ary ny novakina, ny nina novakina satria ao anatin'ny herinandro masina isika. Zao ny zavatra lazaina. Ary hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andriganan'izany olon-doza zany, ary ny tany mboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoana. Raha lasaka nabavy raha nanao ty fanomanana momba ny herinandro masina tia dia niezaka mba handray isan'andro, mba hitondra teboka isan'andro, mifamatotra amin'izay zavatra ny ainan'i Kristy nandritry ny herinandro. Dia
tamin'ity andro ity zavatra nitranga dia izao. Jesosy dia miresaka manokana amin'ity toko faraika amin'ny roapolo ity hoe voalohany dia le azoazo izay nona izy dia nitady voteo nefa tsy nahita ninina. No fanoharana nataony ihany koa dia fanoharana momba n'ilay olona nanana tany-boaloboka ka naniraka mpiasa iasa azy. Dia rehefa avy eo izy nitady olona mba hiasa n'ilay tany mba hitondra vokatra eo aminy. Mazava amintsika tsiraray avy zany ny afatra izay iarahantsika amin'ity andro anio ity. Ravana malala tsotra ny afatra. Voalohany, lay aviavy tsy namoa. Lay aviavy tsy namoa dia marika fa Kristia dia miandro voa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Votahaka na ahoana no voa mety amin'ny Kristy. Le izy manko ny zavatra teneny dia nona Jesosy. Zany hoe Jesosy miandro zavatra manokana mety aminy. Inona ny votediavina? Mitady voa izy izay ahavoky azy mety aminy. No voa mety amin'ny Jesosy Kristy ka lasaka nabavy amin'ity herinandro masina ity dia izao. Mitady voana fibebahana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy Jesosy Kristy. Averiko fandroana. Mitady voa fibebahana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy Jesosy Kristy. Raha mahita ny fiainako sy ny fiainanao ve Jesosy? Teboka voalohany. Dia mahita fiainan'ny olona tena mibebaka ve Jesosy? Sa mbola mahita fiainana kristianina fa mbola ao anatin'ny fiainany ihany? Ravana malala ty herinandro masina ity hoy a dia herinandro anararotantsika tena iverenana amin'ny tompo amin'ny fotsika rehetra. Raha tany am-piangonana zao dia hoy hoe eo ale tia eno hoe amen. Andao ka lasaka nabavitsika tsy tonga kristianina anarana hoe anarana fotsiny zapy. Fa andao tsika ho tonga kristianina mitondra voa fibebahana. Kristianina miazona fahamasinam-piainana ary kristianina mandeha amin'ny fahamarinana. Satria Andriamanitra dia mitady voa toy izany mba hivokisana. Mitady Andriamanitra kristianina mitondra ahitana endrika amin'ny fiainana hoe ty olona ty tena olon'Andriamanitra marina. Ty olona ty tena olona tena miaraka aminy marina. Mitondra voana fibebahana, fahamasinana sy fahamarinana eo amin'ny fiainana. Za rehefa mahita tokoteny maro ao anatin'ny Baiboly dia zao tokoteny maro hitako hoe miomana amin'ny fiverenana ny tompo. Amin'ny Baiboly moa fa amin'ny Facebook e. Dia faly ery mahita azy satria zany zao malaza. Amin'izao fotoana izao dia tena tsy haiko hoe satria misy coronavirus ve? Dia misy famantarana maro koa eny amin'ny lanitra. Ary isaorako an'Andriamanitra mihitsy hoe be dia be manam-pahaizana ary tena mahafinaritra dia izao. Ny vokatra ny manam-pahaizana dia mahatonga antsika mora mahazo vaovao. Nisy orohon-tany moa tany Filipina. Nisy afo be latsaka tapoka moa tany ananina. Nisy arito mandringana moa tany ananina. Zao nisan'ny olona matany. Zavatra tsy hitatsika raha tsy misy manam-pahaizana mitondra ilay fivoarana dia misy zavatra nivelany any tsy fatatsika. Fa isaorako ny tompo manokana hoe misy manam-pahaizana. Hotahinany amin'ny manam-pahaizana rehetra. Fa no reny manam-pahaizana reny dia be ilay zavatra rehetrika reny mpitory filazantsara dia manomboka miverina amin'ny fitoriana filazantsara rehefa hiverina Jesosy. Miverina zany ilay thème hoe miverina amin'ny fibebahana, miandry ny tompo, miomana amin'ny fiverenan'ny tompo. Faralasaka nabavy. Inona ny zavatra voalohany? Zafatoko. Inona ny zavatra voalohany? Takina amin'ny fiverenan'ny tompo. Rehefa hiverina Kristy, rehefa miverina tao a Jerosalema Kristy, dia nijery ilay aviavy izy, nitady voa izy teo amin'ilay aviavy. Fa tsy namoa ilay aviavy. Ilay aviavy firavina be, mandrobona be ilay aviavy, fa tsy misy voa. Raha lasaka nabavy. Zany hoe raha dinihana dia izao. Raha ny endry ny ivelany dia aviavy, fa raha ny voa entiny tsy misy aviavy na ny ray azy. Averiko fandroany. Raha ny endry ny ivelany dia aviavy,
fa raha ny voa nefa no afatakana ny azo fa tsy ny raviny. Aveko androany. Ny voa no afatakana ny azo fa tsy ny raviny. Fa ny raviny aloha dia aviavy. Fa ny voany tsy misy voa teo amina ny ray ary. Satria tsy nisy voa dia nozomon'i Kristy. Ravina malala. So sika sanatria ivelany, endrika ivelany, dia mandrobona be tsika. Tena isika na misy ravina be tahaka ny ty aviavy hitany Jesosy Kristy ity. So dia isika le kristianina ivelany. Fahadinitsika ny fototra maha-kristianina tsika dia ny fibebahana. Ary maha-kristianina tsika dia fiainam-pahamasinana sy fiainam-pahamarinana. Mila miverina amin'izany tsika kristianina, fibebahana, fahamarinana, fahamasinana. Zay ny voa tediavin'ny Kristy amintsika. Fibebahana, fahamarinana, fahamasinana. Aveko farany. Fibebahana, fahamarinana, fahamasinana. Sambatritsika ka lasaka nabavy. Sambatra ka sambatritsika. Satria nahoana? Manana tombony be tsika hoe manana fotoana toy izao iomanana. Ary tsy hoe manana fotoana iomanana fotsiny, fa manana lakilosy manaitra. Manana mpizaha, mpitily, miantsoantso manomana anao. Raha tsorina raha lasaka nabavy izao. Tena iverana ny tompo. Fa raha iverina izy, dia ravina ve no hita amin'ny fiainanao? Sa hita voa amin'ny fiainanao izy? Fotoana izao, mila mamoa voa amin'ny fibebahana isika. Mila mamoa voa fahamarinana, fiainam-pahamarinana sy fiainam-pahamasinana tsika kristianina tsiraray avy. Satria Kristy mitady voa tahaka izany amin'ny fiainantsika. Zay miteboka voalohany, miteboka faharoa dia izao. Ataony loza tokoa ny andikana izay n'olon-doza izany. Miresaka izy amin'ilay mpiasa tsy mamerina vokatra ny aminy. Ary ny tany mboaloboka dia afoino amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azo vokatra amin'ny fotoany avy. Zany hoe ka lasaka nabavy, ankoatra ny vokatra manokana ao amin'ny fiainantsika, dia mitady koa Andriamanitra olona hiasa ilay tany mboaloboka. Mitady olona Andriamanitra ho irahana amin'izao vaninandro farany izao. Laza amintsika zao hoe firy zao nisan'ny olona mandre an'ity tourteny ity. Ary firy nisan'ny olona tsy mandre tourteny tahaka izany. Mitady olona Andriamanitra ho irahana, hitondra voa ihany koa. Tsy hoe ny voan'ny fibebahana ihany, fa voan'ny filazany tsara. Voa anankiray zay enao niasa tamin'ny tany mboaloboka Kristy. Zay ne zavatra lazainy hoe tany mboaloboka. Nomeny Kristy tany mboaloboka ianao, nomeny namany ianao, nomeny ankohonany ianao, nomeny fianakaviana ianao, nomeny mpiara-miasa ianao, tany mboaloboka ireo mba hitorianao, izaranao an'i Kristy. Satria efa iverina izy. Fa ianao ve raha miverina ve Kristy, niteboka faharoa, ianao ve manana vokatra hoentinao amin'ny Kristy, ilazy ianao hoe Tompo, reto ny vokatra izay hoentiko any aminao. Anankiroa ny afatra androany, mitondra voa sy mitondra vokatra. Aveko fandroany, voa sy vokatra. Aveko farany, voa sy vokatra. Ny voa dia personnel, fibebahana, fahamarinana, fahamasinana. Ny vokatra kosa dia vokatry ny fiasana teo amin'ny tany mboaloboka Kristy. Ianao ve niasa teo amin'ny tany mboaloboka Kristy? Hitondra vokatra ve ianao rehefa iverina izy? Raha miverina ve izy dia afaka ilaza ianao hoe reto Tompo, reto ny vokatra, reto ny netiko teo aminao, reto ny vokatry ny zavatra nataoko. Raha ilaza ny Tompo hoe ianao mba nitahiko ihany, ianao mba nomeko volo, ianao mba nomeko talenta, ianao mba nomeko fotoana, fa nivalan'ilay vola nomeko anao. Aiza ny vokatra fanahy voatory? Aiza ny vokatra ilay talenta nomeko anao? Aiza ny vokatra? Ny vokatra ny fotoana nomeko anao? Aiza ny vokatra? Zany ka lasaka nabavy amin'ity anio ity. Zany ny zavatra
voalohany miantsoantso ao anatiko ao voa sy vokatra aveko farany voa sy vokatra mila mitondra voa isika fibebahana mitondra fiainam-pahamasinana sy fahamarinana zafatoko fibebahana mitondra fahamasinana sy fahamarinana amin'ny fiainana ary vokatra olona manodidina anao voatory filazantsara satria mitondra vokatra ianao nampiasainao ilay nomeny andaontsika ankehitriny miaraka anakipiny masosika isika dia mangataka anao hivavaka loha hevitra androany tsotra dia izao Kristia maniry voa sy vokatra eo amin'ny fiainantsika vavay ianao dia lazao tompo androany dia manaika ny iova lazao mihitsy hoe tompo manaika hitondra voa foy lazao hoe tompo fotoana zao hitondrako vokatra tsy hoe hitondra voa ihany fa hitondra vokatra eo anatrehanao koa ho an'izay nanomtena ho an'i Jesosy rehetra ndray androtsika tsiraray avy dia samy tsy maintsika hitondra voa aloha voalohany eo anatrehan'i Jesosy ary ihany koa hitondra vokatra tsika noho izay zavatra rehetra nomeny atsika manasanao ankehitriny mba akafanapa-kevitra lazao hoe tompo za manomboka androany koa dia manapa-kevitra anompo anao manapa-kevitra anokana amin'izay rehetrarehetra menao ahy anokana mba hitondrako vokatra eo anatrehanao tena atao vavaka zany ka nasika nabavy tena atao vavaka zany tena lazao mitsy hoe tompo ka veriny ianao dia anana voa isy voa eo amin'ny fiainako ary hitondra vokatra
izany ny zavatra tetiavanao amin'ny fiainako. Taritiko mivavaka ianao amin'ny famaranana zao fotoanatsika zao apetrao amin'ny fonao tananao dia avereny zao vavaka zao vavaka mifandray amin'ny afatra anio hoe Andriamanitra dia mitady voa ary Andriamanitra dia mitady vokatra avereny zao vavaka zao Jesosy Kristy Tompo androany amin'ny foko rehetra za dia ambarako fa hikolokolo ny voa ara-panahy zay tadiavinao amin'ny fiainako ny voan'ny fahamasinana ny voa fahamarinana vokatry ny fibebahana manomboka androany Jesosy io dia andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny lalan'ny fahamasinana Jesosy Kristy Tompo satria koa ianao mitady vokatra eo amin'ny fiainako dia manaiky an Jesosy manaiky ho mpiasanao aho nomenao aho fotoana nomenao ahery nomenao vola arena nomenao talenta mety tsy afaka mitombo-teny fa Jesosy io zay nomenao aho dia ho alefako ao anatin'ny fitoriana filazantsara anapiko ny fitoriana filazantsara sy fiangonanao ka mba anana vokatra koa ao anatin'ny filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako an'izany fanekeny zany a sika rehetra na hoe amen zay fotoana ny arahantsika androany manome fotoananao indray amin'ny fotoana rahampitso amin'ny eniny ora hariva zay indray no fotoana iarahantsika rahampitso zany ao anatin'ny herinandro masina miomantsika ao anatin'ny alakamisy masina anana fotoana manokantsika fotoana andraisana ny fanasan'ny tompo fandraisana ny fanasan'ny tompo miomana ianao zany amin'ny divay na rano
ranom-boaloboka zay nitaizana antsika tsiraray avy a teo fiangonana misy atsika ary miomana koa tsika amin'ny communio na biscuit bokotra na mofo dopaina zay nitaizana atsika ihany koa teo amin'ny fiangonana misy atsika tsiraray avy dia iaraky tsika andray fanasan'ny tompo tsy hoe anavahana anara-piangonana io satria fanasan'ny tompo ny anarany fa tsy fanasan'ny pastora intsoa averina ihany fanasan'ny tompo fa tsy fanasan'ny pastora intsoa dia iombontsika ao anatin'izany fotoana zany a iaraka andray ny fanasan'ny tompo isika izahay aty amin'ny aty an-tranona dia ivavaka ho an'ny divay ivavaka ho an'ny mofo izahay hitarika atsika ao anatin'ity fotoana manokana fandraisana ny fanasan'ny tompo ity ary isika kosa any an-trano any mangataka ny ray mpianakaviana na reny mpianakaviana aka nitoeran'ny pizza mofo mpanomeny ranom-boaloboka na ny divay ho an'ny ankono atsika averina ihany hoe tombony manokana zany satria zany no fanasana voalohany ny arahana tamin'ny paska izany dia hotahinany atsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandrana ny tavany aminao ny Jehovah ka anome anao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Veloma tompoko.